eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely dia manolotra ny araba atsika tsiraray avy izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity fahitalavitra ity ny tenako. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tokoa tsika noho ny amin'ny fitahiny sy ny fahasoavany ary mbola namindrano fo tamintsika ka nomeny ity tombonandro vaovao ity indray. Tiako tenenina aminao androany maraina dia izao: ny fahavelomanao, ny tombonandro iainanao tahaka izao, ny fahasalamana mbola azonao io dia tsaroa fa fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ary eo indrindra ny tokony isaoranao an'Andriamanitra mandrakariva, satria be dia be ny olona indraindray no manamaivana sy manao tsinitsinina ny fitahian'Andriamanitra tahaka izany. Mahatsiaro matetika tsinina hoe rehefa misy olona marary na misy olona ihany koa ohatra very ny zavatra teo am-pelantanany, amin'ny fotoana izy marary dia tena maniry izy hoe tena mba sambatra rangany ny olona salama, sambatra rangany ny olona afaka mandehandeha, sambatra ny olona afaka misakafo tsara, fa za ty marary tsy afaka manino akory na dia hoe misy sakafo be dia be ary eo amin'ny loko. Io indrindra ny tiako isariana ny sainao kely manao hoe isaory Andriamanitra, aza atao tsinitsinina mihitsy ny fitahiny izay nomeny anao. Manarakaraka izay ihany koa eny fa na dia fahavelomanao io aza dia tokony tena isaoranao an'Andriamanitra mandrakariva io hoe be dia be ny olona mety nitovitovy taona taminao, mety niara-nianatra taminao, mety niara-niasa taminao, mety ihany koa niaraka mety ndray tanàna taminao fa nindosy ny fahafatesana tamin'ny fotoana izay tsy nampozina akory. Indrindra no tiako isariana ny sainao ry mpijery an-tsaina. Misaotra an'Andriamanitra ianao. Ankehitriny tody zao fandaharana zao indray ianao androany, miantso anao ahako ary manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy mba anaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity, satria za tena mino fa matoa ianao mahita ity fandaharana ity dia famindram-po ary fitahiana avy amin'Andriamanitra. Tsy kisendrasendra zao, mety tojo olana ianao manaraka ity fandaharana ity, mety marary eo ambony fandriana mihitsy ianao manaraka izao fandaharana izao. Tsy fantatro ihany koa hoe mety tena ao anaty olana saribahana ianao ary verevitra mihitsy satria efa nitotototra hatramin'ny omaly, hatramin'ny fakimaly tao anatin'ny ray volana mipaka, mety efa nitady fomba rehetrarehetra mba hahafanao mamaha zany olana izany fa tsy nahita ve? Hoy aminao ry mpijery an-tsaina, androany afaka mbola hita vahaolana ianao, afaka mbola hita fanasitranana ianao, afaka mbola hita famonjena ianao avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay toriko aminao anio izany. Melohan'ny zavatra rehetra nefa dia izao, araka ny temiko teo, fitahian'Andriamanitra no mbola ahafahantsika indray miaraka manaraka ity fandaharana ity andeha hiaraka hivavaka avy hatrany tompoko. Ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ahako. Mbola notahianao, nomenao tombonandro, ary mbola namindranao fo ka afaka indray hitory ny teninao amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Andriamanitra, tahio ny teninao, feno hery fahasoavana ambavako fanahy masina, ary na iza manaraka ity fandaharana ity dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy, fonjena izy, sitranina ny aretina, vahana ny olany ary tahian'Andriamanitra. Saotra Tompo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, androany dia hijery hevitra anankiray tsika manao hoe ny fanaratsy sy ny asany ary ny fomba ahafahana mandresy azy. Averiko tsara: ny fanaratsy sy ny asany ary ny fomba ahafahana mandresy azy, na hoe ahafahana mandrava ny asany. Hijery ten'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao amin'ny bokin'i Jova toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahasivy amby folo. Somary lavalava ny tenin'Andriamanitra kanefany tsy maninona fa ho vakiantsika daholo izany. Jova toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahasivy amby folo. Raha misy baiboly moa an-tranonao ao dia iarahantsika mamaky sy mijery izany tenin'Andriamanitra izany. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tamin'iray andro noho ny avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, dia ampatonga teo koa Satana tafaharo tanina. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana: avy taiza ianao dia namaly an Jehovah Satana ka nanao hoe
avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. De ho Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoky va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary Satana dia namaly an' Jehova ka nanao hoe, moa tsy fanantenan-javatra va no atahoran'ny Joba an'Andriamanitra? Tsy anao va no nanao fefy manodidina azy ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra, no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny. Fa injiro ange ny tananao ka tendray izay ananany rehetra, ratsy andahanao eo masonao aza izy e. Dia ho Jehova tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza andiranao ny tananao. De nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehova. Ary tamin'ray andro de nihinana sy nisotro divay teo an-tranony zokiny lamatoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisy iraka tonga tamin'ny Joba ka nanao hoe niomby ny asa, ary ny biriky vavy nandrasana teo anilany, de namely azy tampoka ny sabeanina ka nambabo azy, ary nankizilahy dia nasiny tamin'ny lela-tsabatra, ary iza de zao rery ihany no afanandositra ilaza aminao. Ary raha mbola niteny izy, de nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afon'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra, ary nandoro ny ondry amanosy sy ny ankizilahy ka nandevina azy, ary iza de za rery ihany no afanandositra ilaza aminao. Ary raha mbola niteny izy, de nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny Kaldeanina nanao tokotelo, dia niroatany ny rameva ka nobabony, ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny lela-tsabatra, ary iza de za rery ihany no afanandositra ilaza aminao. Ary raha mbola niteny izy, de nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy de nihinana sy nisotro divay tao an-tranony zokiny lamatoa, ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoro-trano efatra, dia nianjera tamin'ny zatovo ny trano, ka dia matiny izy rehetra, ary iza de za rery ihany no afanandositra ilaza aminao. Joba 2:7-7 sy ny 9. Zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. De nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehova, ka namely vairatsy an'i Joba hatrany faladiany ka hatramin'ny tapon-dohany, dia naka tavim-bilany iorany izy ka nipetraka teo andavenona. Arak'io tenin'Andriamanitra io androany no antsika anomboana ity fampianarana ity. Zavatra lehibe indrindra tiako ampahafantarina antsika ary mpijery ajaina de izao: tena misy ny fanaratsy na hoe ny devoly, ary izy de manana ny asa ataony ao amin'ny fiaina zanak'olombelona. Ary raha voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 2:10 de milaza manao hoe ny mpangalatra tsy avy, ratsy angalatra sy amono ary andringana, fa izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Hoy ny voalazan'i Jesosy. Zany hoe Jesosy Kristy manokana de nilaza sy nampianatra ary nampahafantatra antsika ry havana fa ny devoly de noharin'Andriamanitra tahaka ny mpangalatra mihitsy ny fomba fiasany. Averiko tsara, Jesosy de nilaza sy nanao ohatra fa tena noharina tahaka ny fiavian'ny mpangalatra mihitsy ny fomba fiasan'ny devoly. Io devoly io rehefa tonga ry havana de amparako aminao fa tsy misy zavatra tsara hoentiny. Ary io teo aloha hoe tena misy izy. Ary rehefa tonga ao amin'ny tokantrano anankiray izy, rehefa tonga ao amin'ny olona anankiray izy, rehefa tonga amin'ny tanàna anankiray izy, na manapaka anatin'ny firenena anankiray, de amparako amintsika fa tsy maintsy misy zavatra ratsy ataony ao, tsy maintsy misy zavatra ratsy tanterahany ao, ary tsy maintsy misy zavatra ratsy ihany koa efainy. Ohatra amin'izany zao ty tantaran'i Joba ity, izay nivakitsika teo. Ndray andro dia nandeha iseho teo alohan'Andriamanitra ozy ireo vahoaka an'Andriamanitra rehetra, de hitan'Andriamanitra Satana tamin'ny fotoana io, de nonomboka nanontany Andriamanitra: ry Satana, avy taiza ianao? De avy nizaza teny amin'ny tany rehetrarehetra teny aho izy. Avy nizaza aho izy mazava le tenin'Andriamanitra. Ny devoly dia mandehandeha tahaka merina mitady izay arapany. Nandehandeha nizaza teny rehetrarehetra teny aho izy Satana. De zao ny tenin'Andriamanitra taminay devoly: ory Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoky va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany.
ny Satana tonga de niteny manao hoe ijopa nge fanatenan-javatra no anarahany jopa anao, sy atahorany anao hoe ianao manisy efa manodidina zay ananany, ianao anko tena mitahazy ka nataonao fiainy fitahina ny fiainany joba. Ry havana izay miaino ahy sy manaraka, hoy aminao androany, ny olona manompo an'Andriamanitra ary tena ho amin'Andriamanitra marina ny fiainany, de natao andray fitahina, natao andray fanambinana, natao hitahin'Andriamanitra ny arakasany, natao hitahin'Andriamanitra ny ara-bolany, natao hitahin'Andriamanitra ny fahasalamany, natao hitahin'Andriamanitra ny fianarany, natao hitahin'Andriamanitra ny tokantranony, natao hitahin'Andriamanitra ny taranany rehetrarehetra. Zany ry havana ny lova sy ny fitahina omendr'Andriamanitra atsika rehefa manompo azy isika. Zao anefa hoy Andriamanitra tamin'ny Satana, satria Satana de niteny mihitsiny hoe ijoba io no mahatonga azy mifikitra aminao, de izy tahinao, izy arovanao, izy atr'zao. De ozy ny tenin'Andriamanitra, asifo ary ijoba ataovy ny asanao, ampiasao zay fahaizanao. De inona mba nanindritra ny tanany koa Satana. Isaia 59 de 5:10 de mampianatra manao hoe ny tanan'Andriamanitra tsy fofa mahavonjy. Ny tanan'Andriamanitra rehefa mitsotro amin'ny olona de mitondra famonjena. Ny tanan'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny olona de mitondra famonjena. Fa ny tanan'ny Satana rehefa tonga amin'ny olona de ozy ny tenin'Andriamanitra mangalatra izy, mamono izy, mandringana izy. Tonga tokoa ary le Satana, inona nataony izy ianao? Tena marina le rohevitra me ny fanaratsy ny asany ataony ry havana de zao, tonga tao amin'ny jopa izy, jopa nanan-karena be mihitsy, nanana fananana be de be, omby, ondry, amanosy marobe. Tonga tokoa izy ary navelan'Andriamanitra nanao ny asany. Inona ozy ianao nataony Satana? Lasa izy namely, no pitehany daholo ny fananany jopa, no foana daholo ny fananany jopa, no faravainy tolotolotolotolo ary potika sy rava tena arabaky teny ny fananany io lehilahy zay nompo an'Andriamanitra io tamin'izany fotoana. Ozy ny tenin'Andriamanitra mangalatra izy. Ry havana, zao zavatra anankiray azo atonoana. Efa mety kristianina ianao manaraka ity fandarana ity, mety miteny ianao za manana Jesosy manaraka ity fandarana ity ianao. Hoy aminao androany, ny devoly tompoko raha tonga amin'ny olona de zao amin'ny fotoana manam-bola ianao, de zao ny afantaranao tena ao Satana. Amin'ny fotoana misy vola tonga ao aminareo de misy aretina tsy fahatapeviana tonga ao amin'ny tenanao, na any amin'ny fianakavianao, na ao amin'ny vadinao, na ao amin'ny zanakao. Matetika io mitranga aminao rehefa misy vola, de azagaga ianao fa mangalatra ao izay. Ndrandray ihany koa ohatra manam-bola ianao, misy vola maromaro mba tonga atao aminao, ianao mba nieritreritra hoe mba hanaovako an'izao ty, mba hividanako zavatra ohatr'izao atao amin'ny tokantrango, mba hananganako zavatra ohatr'izao an'ny ankonako, de zavatra mitranga ity. Tonga indray misy manana olana be, na tao amin'ny vady aman-janakao, na tao amin'ny fianakavianao, na hoe voaendrikendrika hoe ohatra hoe nanolana olona tany indray hono ny zanakao nefa fa mifanendrikendrena le izy, de tsy maintsy nandoha vola be izay vao afaka ny zanakanao, tsy maintsy nanome vola be tany amin'ny fianakaviana zay vao mivaly olana. Kanefa rehefa tsisy vola ao aminao, totra milamindamina ihany, salama, tsy misy olana, tsy misy nininina. De na ianao ara tokony ho tonga saina hoe fa maninona tokoa isaky ny misy vola ato de misy marary mafy. Isam-bolana zao de saska misy vola de fandimby epitany aretina mafy tena mafy ianareo. De ohatrany hoe sasatry ny manome vola makany amin'ny dokotera, de ny vola mba azonao raha vao vola be de tsisy natsanganan zavatra mihitsiny, fa de ohatrany hoe lany ny reglena olana na lany no tsaboana aretina. Tahaka zany foana ny zavatra misy matetika, satria maninona tao le devoly nangalatra. Tsy hitanao maso tanteraka arabaky teny izy hoe ino volanao mipetraka eo ambony latabatra de hoe tonga de tsy hita, na hoe na mipetraka tao am-paosinao ny volanao tonga de tsy hita tao. Fa ny ataony manetsika aretina izy, na manetsika olana izy, na manetsika karazana fahoriana faran'izay mafy izy, ny ataony amin'iny satria angalatra kolaka ny volanao izy. Ry mpijery, zao ny zavatra azo atonoana, tena misy ny devoly ary manana ny fomba fiasa matipaky izy mba tsy afantaranao ny fisiny ao aminao ao. Mangalatra izy hoy Jesosy, angalary ny volanao, angalary ny fahasalamanao, angalary ny fiadananareo mivady sy ny fifankatiavana, any ka lasa ohatrany maninona tsy mba misy filaminana mihitsy eo amin'ny tokantrano, nefa ny foninareo reo vao mifankahita
tena azo lazaina fa tena ny fampilokaloka, ifankaty, ifandefa, ifanatra, ary tamin'izany fotoana zany tokoa tena hita ny mifankaty. Fa am'izao ianao efa anatin'ny fanambadiana, ianao efa anatin'ny tokantrano zao, mbola am'izany tokoa ve sa efa tafiditra tao le mpangalatra ka nanimba sy nandrava ny fiainam-panambadianao sy ny fankatiavana reny vady. Faharoa, hoy izany koa ny tenin'Andriamanitra hoe ankoatran'izy mpangalatra de mamono. Zany hoe tena mamono raha-baky teny zany de teneniko aminao, tsy hoe tonga de vonono ianao, tonga de matapoka, fa io ianao mbola mijery, io ianao mbola miaina, fa ny ataony de zao mitondra aretina sy fanaitainana. Le Joba toko faharoa teo amin'ny 15 sy ny 19. Ozy ny tenin'Andriamanitra de nivoaka avy teo anatrehan'i Jehova Satana ka namely vairatsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatrany atapindohany. Joba lehilahy efa nampalahelo satria potika ny fiainany, nangalariny devoly daholo no pitehiny daholo ny fananany Joba. Tsy vitan'izay ihany fa ny zavatra nataony indray de ity, nanafika ny Joba indray izy, tonga tao amin'ny Joba indray ny asany, de nitondra aretina, mamono izy. Misy aretina mitaiza foana ianao isam-bolana de tsy maintsy mihina vidim-panafody foana, ary misy aminao mijery io ngambany amin'izao fotoana zao mety ao anatin'izany ianao hoe marary lava, taizana aretina, tsy mety afaka aretina mihitsy, na anisan'le karazana olona mihitsy ianao amin'izao fotoana zao hoe mihinana fanafody mandra-pahafaty. De arak'le tenin'le olona anankiray zay taniko manao hoe pastera, za tinga amin'izao fotoana zao efa mandeha pilina mihitsy ianao io, androany amin'ny teny aminao. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny iainanao anaty aretina mandavataona. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny iainanao anatin'ny fanaitainana mandavataona. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny kikisy anaretinanao mandavataona. Fa misy anankiray ao zay naninditra ny tanany namely anao, de tsy iza fa le mpamono dia ny fanaratsy na ny devoly ny afantarantsika azy. Manana ny asany izy ataonao amin'ny fiainan'ny olona, mampahory, mampijaly, mitondra fanaitainana. Ary zany mihitsy ny ataony ry havana zay mijery amin'izao fotoana izao, tena mampahory ny olona ny devoly. Manana ny asa ataony izy ka eo anatrehan'izany indrindrany hoy amintsika rehetra zay manaraka. Mety ao anatin'izany tokoa anao amin'izao fotoana izao. Mety resy lahatra ianao amin'ity androany ity, ary ny taonanao tena ho resy lahatra. Kristianina ve ianao de ho taizana aretina foana? Kristianina ve ianao de ao anaty olana mandavataona? Kristianina ve ianao de tsy atsapa fanambinana mihitsy? Ry mpijery, andao tsika nomboka tapa-kevitra, ho resy lahatra amin'izay hoe raha le Jesosy tokoa ny atao anatsika, raha ny fanahy masina tokoa ny atao anatsika, raha le Andriamanitra velona tokoa ny atao anatsika, de mino ary miara-manaiky amiko ianao fa tsy mampahory Andriamanitra, tsy mampijaly amin'ny aretina lava, tsy mampijaly anatina fahoriana na andringana ny fanananao foana. Fa ny ataony azy de zao, anambona, hita ary asalama ny tenanao mihitsy. Fa hoy aminao zay miaino io hoe sao de tokony ho tonga saina amin'izay, aho tapa-kevitra ianao androany hoe efa nataonao tokoa ny alanenina, ny tsaby tena, fa de tonga le mpamono de ataony foana ny aretina, alefany foana ny aretina. Joba de notafiany, vetivety eo de feno vairatsy hatrany atapindohany ka hatrany am-paladiany, ary tena niosina lavenina mihitsy izy tamin'izany fotoana zany araka ny voalazan'ny Baiboly ny vasitsika teo, satria tonga le mpangalatra, mangalatra, mamono de mandringana. Ozy ny teny Jesosy hoe zaho avy mba hanana ny olona fiainana sady hanana ny be de be. Jesosy ry havanao de mitondra fiainana be de be. Ary hoy ahako miteny amin'ny olona hoe raha ohatra ianao tonga nivavaka ato anaty fiangonana ka ny akabetsahan'ny olona nge manaraka fotoam-bavaka izay amina fiangonana, ny hitako de zao hoe matetika ny atongavany tao de nitondra olana. Ohatra hoe tsy mety matsanga tokantrano izy, fa misy olona makavady azy de miaraka amin'ny eny taona de ravala izy rehefa akaiky atao mariazy. Da aveo indray de nisy lahy anankiray indray faharoa niaraka taminy, niaraka 7 taona de rava indray izy rehefa atao mariazy, kivy izy niaraka amina olona anankiray fantelo indray izy rehefa akaiky mbo ataony raha rava indray le fankatiavana. De misy karazan'olona ohatra zany hoe niantony nivavahany nanatonany an' Jesosy Kristy de noho ny fiainany rava, noho ny fiainany tsy tafavoaka, noho ny fiainany tena feno fahoriana, noho ny fiainany ao anaty olana mandavataona de nanatony n'Andriamanitra izy. Ka ho anao zay mijery zao fandarana amin'ity fahitalavitra ity, hoy aminao androany, tena misy ny devoly, ary tena manana ny asa ratsiny izy rehefa manao izany eo amin'ny fiainan'ny olona na eo amin'ny fiainan'ny tokantrano anankiray. Raha tena misy izy de ahoana kosa ny asa
ny fomba fahatsika miala sy manosika ny asa ratsy zay ataony eo fiainatsika. Mety efa nanapa-kevitra ny vavaka tokoa ianao, tena nanapa-kevitra nandrain' Jesosy tompo, manao sitrapon'Andriamanitra, manohana fiangonana, fantsapanao ve to maly tsy miova ihany ny fiainanao, to ny teo ihany ny teo, to mba miantso an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetrarehetra ihany ianao, tena mitalao mitsy Andriamanitra aiza ianao, manatona mpanompon'Andriamanitra maro mba ametrahan-tanana mba ho afaka ny aretina, ametrahan-tanana mba ho afaka le olana zay devoly mikiky ara-bola, mikiky ny fanananao, mandrava ny asanao hoe ravarava asa matetika ianao, na tsy mety mahazo asa mihitsiny, mety efa nametrahan-tanana ianao, efa nitsofina rano anao, fa mety ny teo ihany ny teo, ohatrany tsy misy masoandro miratra mihitsy ve? Hoy aminao androany, ny tokony atao tompoko de izao ihany. Ndray andro nampanantena zanak'Israely Andriamanitra rehefa lala tao amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana. De zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe omeko lovanareo ozy sy ny taranakareo ny tany tondra-dronono sy ny tantely zay hinananareo hanina amin'ny fanaranam-po. De nomeritoko 7:30 manomboka 5:10 ka hatramin'ny 5:10 de mampianatra manao hoe rehefa tonga am'le tany nampanantenaiko anareo de roa hialo am'loanareo aloha le ponao amin'ny tany, fa raha vao tsy roahanareo reo de ho lay amin'ny masonareo, sotsilo amin'ny tezanareo, ze avelanao hitoetra eo ka andrafy anareo izy. Tena noharin'Andriamanitra taka izany mihitsy tompoko ny devoly. Midika izany fa ny tokony ataotsika mba hahafatsika tena miala amin'ny fanaratsy manosika azy, mba hiala eo ambany fanapahana sy ny fanagejana, mba hiala eo amban'le olana, fanaitainana sy ny fahoriana lava, de ny fanoseana an'le devoly ihany. Ozy ny tenin'Andriamanitra zay mampianatra any amin'ny bokyny Jakoba 4 ao amin'ny 7 de milaza manao hoe ka dia maneken'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly de andositra anareo izy. Mazava ny tenin'Andriamanitra ka de maneken'Andriamanitra. Ianao nanapa-kevitra nandeha nanatona Jesosy iny, ianao nanapa-kevitra tena hoe anompo an'Andriamanitra, tena andeha isoratra hoe ho zanak'Andriamanitra iny le fanekenao voalohany, dingana voalohany ihany iny. Faharoa nefany de ozy ny tenin'Andriamanitra matsapy ianao zay misy devoly tokoa, resy lahatra ianao manaraka zao fantatra tena misy fanaratsy marina zany atao anatiko ato. Izy ireo zany le mampahory asaky ny manam-bola de ravany volako, misy aretina, misy loza, misy tranga mampahory de tsy maintsy andoavana vola be foana de lanilany am'izany foana amin'ny vola. Resy lahatra eo koa ny misy aretina verimberina foana amin'ny fiainanao sy ny ankonanao ve? De hoy aminao tsy maintsy toerina aloha ny devoly vao mandositra. Aveko tsara maneky an'Andriamanitra ary toerina ny devoly vao mandositra, tsisy devoly mialaala ho azy zany tompoko, satria reo mpianatra zao de ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Lika 10:17. Filazantsara ny Lika 10:17 de milaza toy izao: niverina reo fitopolo rehefa niverina ny fitopolo de zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra, tena faly izy rehetrarehetra, de faly be izy nanatona an' Jesosy Kristy. De zao ny tenin'izy fitopolo manao hoe mpampianatra na de ny demoniara de nanaiky anay noho ny anarana. Tam'ty fotoany ty ny rahan' Jesosy Kristy ny fitopolo mba hanao asan'Andriamanitra, nandeha tsiroaroa izy zany hoe gropy 5:30. De ny teny nitambaran'izy fitopolo de ny teny manao hoe na de ny demoniara de nanaiky anay noho ny anaranao Jesosy hoy aminao io devoly afaka manaiky anao androany, afaka manaiky anao io androany raha tena resy lahatra anao hoe tena ao anatiko Jesosy, tena mpino marina ary tena zanak'Andriamanitra. Mitona anao androany, toero am'izay ny devoly mpamono, mpangalatra, mpandringana ny fanananao, toero izy androany, afaka anaiky anao io. Marina hoe misy fotoana ianao mandeha hoe anatina pastera, na anatina mpanao délivrance, na anatina mpanompon'Andriamanitra ohatr' zao tsy ratsy akory zany, fa androany te apetsika ny fononao anatinao ako, te hitonanao amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra ako. Fa naninona moa reto mpianatra, tsy niaraka tamin' Jesosy izy, fa niaraka nanao tatitra izy rehefa niverina avy niasa. Mpampianatra nanaiky anay ny devoly noho ny anaranao. Ry mpijery, afaka anaiky anao io fanaratsy io, afaka anaiky anao io. Aza miany foana hoe andeha ho any amin'ny pastera ohatr'zao ako, nandeha ho amin'ny mpanao délivrance ohatr'zao tsy ratsy akory zany, fa androany
etseo ny finoanao, etseo ny finoanao androany. Aza manay ko fatorany amina nofo ratsy, fatorany amina retina foana, amin'ny karazana jaly maro samihafa, fa hoy aminao afaka anaiky anao androany. Etseo ny finoanao fa afaka manaiky anao ny démonie. Tokony ataontsika mba ilana amin'ny asa ratsy ny satana zany de ny fanoherana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria mpapahory izy mampijaly taka an'izay nataony tamin'ny fiainan'i Joba. Faraparanako sady zao afatra izao ary hoy aminao, io devoly io tena mampijaly sy mampahory ny olona. Mety mahatsikaritra angambany tokoa ianao hoe matetika renao eto amin'ity fandarana ity zany, matetika faheninao zany, ary misy aminareo ary hoe efa tena miteny foana hoe nao ratsy ohatr'izao de ohatr'izao ny fampianaranao, satria zay tokoa de nahita ary tena resy lahatra hoe be de be ny olona tsy mahatsapa fitahin'Andriamanitra na de efa nanompo an'Andriamanitra firy taona azy. Tsy hoe Andriamanitra tsy mitaha fa noho le fisina devoly ao anatintsika, ka tsy hoe Andriamanitra itsony ny andeha androaka an'le mponina tao amin'ny tany Kanana, fa hoy izy Andriamanitra royal ao amin'loanareo le mponina ao amin'le tany. Zany hoe andaran'ny zanak'Israely no mandroaka an'le mponina zay efa tonga taloha tao amin'ny tany Kanana. Taka izany ihany koa fontsika mbola tsy nandray Jesosy, fontsika mbola tsy nanompo an'Andriamanitra ka samy nanoty, nanompo sampy, nijangajanga sasany, nanao ratsy ny sasany, namgalatra, nanao fiainana tena azo lazaina hoe tsy araka sitrapon'Andriamanitra. De mazava ho azy fa nisy tonga taloha tao. Ozy ny tenin'Andriamanitra roay aloha hialo amin'loanareo le tonga taloha. Fa rehefa aveo de zay vao afaka hinana ny ronono sy sotro ny tantely. Ka filazana ary de izao, antsika rehetra zay manaraka ty vandarana ity, izay fiangonana ny fiandrona kely de manana fitoam-bavaka lehibe, arahana vavaka fanafahana foana. Talata misy vavaka fadikanina sy ny alakamisy amin'ny 7 ora maraina, ary ny ray amin'ny ray sasany kosa de misy ny vavaka sy toroteny ary fandroana ny fanaratsy. Ny alahady ihany koa nefa de misy fitoam-bavaka sy misy fidirana intelo, amin'ny fito sasany amin'ny 10 ora ary amin'ny 2 ora sasany ny folakandro. Raha te iona aminay ihany koa nefa ianao de misy ny numéro téléphone ho anao manokana de 032 04 632 60 na 034 13 707 59, 032 04 632 60 na 034 13 707 59. Afaka miona manokana aminay ianao. Kanefa ny kosa no iaho hoe araka le afatra nambarako teo, tena resy lahatra fa raha manomboka ianao zay niketsain'le devoly sy nampahoriny nampijaliany tamin'ny karazana fahoriana maro samihafa no tsy anaiky tsony. Mety misy famosaviana mahazo anao de marary ianao, mety misy famosaviana mahazo anao de rava ny tokantranonao, mety misy famosaviana mahazo anao de rava ny tsenanao, rava ny asanao. Nefa nanao zay azonao tao anao ny tetitery androany toero am'izay le devoly. Ekeo Jesosy raiso izy fa tena toery mihitsy le fanaratsy, ambarao amin'ny anaran'i Jesosy ny fandroana anazy, satria ny mpianatra de nanao tatitra manao hoe na de ny démonie ary de nanaiky anay Jesosy noho ny anaranao. Ny anaran'i Jesosy de anarana tena atahorany devoly, ka aoka tsika tsy resy lahatra nampino tena fotsiny efa pino efa misy Jesosy atao anatiko, efa misy fanahy masina de ampy. Tsy mialaala ho azy tompoko ny devoly raha tsy roana, tsisy devoly miala zany eo. Raha miala ny devoly maninona ianao pino efa ela be rehefa mbola ohatr'izao ihany. Ka dia vavaka sika marana amin'ny fotoana, andao tsika hivavaka amin'izao fotoana zao ary. Raha marary anao to faritra maranao ny tananao, raha manana olana mipetro finoa ny tananao fivavaka sika. Raha io sotranao minaran'i Jesosy ahako, ny amin'ny teninao zay nampianarinao anay teto amin'ity fahitalavitra ity. Mivavaka ho an'ny olona marary amin'ny anaran'i Jesosy, didina ny aretina sy ny fanahitainana miala. Ary ny olana rehetra ihany koa de miala amin'ny fiainany sy ny asany devoly, miompitra hatramin'ny fakany amin'ny anara maheron'i Jesosy zany. Tononona ny fanasitranana ho amin'ny marary, mivany olana, resy tosika ny devoly sy ny asany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samio tahin'Andriamanitra tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.